Jesoa sy ny Ankizy. Izy ny Jesoa, ilay zanak'Andriamanitra sy mpamonjy izao tontolo izao. Nampianatra ny olona rehetra momba ny fitiavan'Andriamanitra Jesoa tamin'izy tetỳ an-tany. Nanasitrana ny aretina, nanao fagakana maro toy ny fampitoniana ny tafio-drivotra, ary nanangana ny maty mihitsy aza. Indray andro dia nentin'ireo ray aman-dreny teo amin'i Jesoa ny zanany mba ho tahiana. Nefa tsy navelan'ireo mpianatra nantonany Jesoa izy ireo sao manelingelina azy. Rehefa hitan'i Jesoa ny zavanitranga dia tesitra tamin'ny mpianany izy. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, Avy aloha ny zaza nantonahy, ary aiza rarana, fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na iza tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. dia nitrotrony ireo zaza ireo ka nitsodrano azy ireo izy.